mandainga ary nitsoaka ny raharaha-pitsarana tany Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ireo mpikambanao anatin'ny AV7 tsy nahazo alalana ary nandositra izany Marc Ravalomanana hoy izy ireo androany. Ankilany ho mpanohy fandraisan'izy ireo ny fanambarana nataon'ny Ravalomanana ny alatsinainy lasa teo. Hiditra amin'ny kianjana Mojatovo ny mouvance Ravalomanana ny Sabotsy Hoavizon na mahazo alalana na tsy fitakiana demokratika no ataon'izy ireo raha ny fanazavana androany. Nangataka alalana teny amin'ny prefektoran'ny polisy izy ireo saingy laviny izany. Ireo etsy amin'ny Magro kosa nilaza ny hidina an-dalambe raha tsy averina etsy faravoatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsisy ny fanovana gouvernemanta rehefa manana paikady arovan-tena manoloana ny fitsim-pahapitikisana izay efa oman'ny mpanohatra amin'ny 1 oktobra ho avy izao ny Prime Ministra Cool Roger. Tsy namalina dia fanontaniana iray kosa aza ny filoham-pirenena raha nanontaniana mahakasika ny fivorinana taony sy ireo mpanolotsaina omaly alina. Raha mandinana ny 17 degré teo alohan'ny maripana, tato anatin'ny herinandro izao dia tafakatra hatrany amin'ny 13 degré ny hafanana rehefa amin'ny atoandro eto andrenivohitra, izany hoe tamin'ity herinandro ity no niova tanteraka ao anatin'ny toetrandro lohatony isika. Etsy ankilany miakatra ny isan'ireo tsy salama vokatra ny tsy fahampiany rano amin'ny vatana nefa tsy mahalala akory ny fisotroana rano. Farany niopana tamin'ny fitadiavam-baolana ny niady atao amin'ny valanaretana Ebola ny firenena matanjaka tao any Etazonia androany. Tsy voafehin'ny Etazonia intsony ny fiparitahan'ny valanaretana izay efa nahafaty olona manodidina ny 504,000. Taorian'ny Etazonia sy Grande-Bretagne ny firenena frantsay indray izao no nanamafy ny fivezivezena eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny any indinin'izay avy hatrany. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay ny tsara trano. Du grand spectacle arrive sur Canal+. La voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ankafaliana trano tomboka lasy tongo vavy ny tsy diny indray nitokantrano amin'izao takarivo izao miara-banoary manasanao indray naraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao politika avy hatrany mahakasika ny raramo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mangataka ny amitsorana ny filoha teo aloha tsy misy atakandro ny distim isy ny fihetsiketsehana ho tanterahany ireo pomba ity filoha teo aloha ity eny amin'ny kianja ny demokrasia ny Ambojatovo ny Sabotsy Hoavy izao nampidirina androany ny taratasy fangatahana fa azahoan-dalina hantanterahana izany fihetsiketsehana izany sitraka Ravoniarsan. Ivery indray ve ny korotana eto andrenivohitra manambana ny hidina an-dalambe ny pomban-dravalomanana Marc hantanteraka fihaonana eny amin'ny kianja ny demokrasia ny Ambojatovo ireo pomban'ny filoha teo aloha Ravalomanana ny Sabotsy Hoavy izao nampidirin'ireo solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlemantera Tim androany ny taratasy fangatahana ny kianja ny demokrasia. Eo anoloan'izany fanameloana taona izany zany dia manambara koa zay ny fitakinay ny amerenana azy. Ny amerenana azy ao atokantranony ary ao atokantranony no tanterahana ny tenin'ny filoha jaina
erajonary mampianina hoe fiarovana azy sy ny ankonany. Parlementaire tiako Madagasikara moa zany dia nanao an'ilay fangatahana anao tatitra amin'ny vahoaka eo Ambohijatovo isabotsy zao. Raha ny fiam-potoana no jerevana dia tsy mbola tary zahay. Teto moa zay ny maraina dia nalefa tany amin'ny commune tao amin'ny Andriamatoa PDS. Tao moa zay dia ny PDS indray nilaza fa ny préfet no tompony andraikitra amin'izany. Dia niverina tany amin'ny commune indray ny tenanay dia ny tany moa zany tsy mbola afaka tsisy valitena afa-po ihany koa. Toy izao kosa ny nambaran'ny prefet n'Antananarivo rehefa tonga teny Tsimbazaza ireo sonim-bavam-bahoaka TIM. Ny valiny zany dia hoe mila taratasy fahazon-dalana ampiasa ny toerana aloha avy amin'ny commune satria ny commune ny tompony toerana. Rehefa ahazonareo zay dia zay avao ny mijery hoe manahoana ahazonareo atao ve ary mamory vahoaka amin'ny toedra raha misy aratsika malala misy eto amin'ny firenena. Tsy ao amin'ny kianjan'ny demokrasia fa eny Andalambe kosa no iantson'ireo avetsy amin'ny Magro ny vahoaka n'Antananarivo manomboka ny asabotsy izao raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo. Fa ijoro zay ary mitaka ao anatin'ny 420 ora amerenana amin'ny Flora Valomanana any amin'ny fianakaviany eny amin'ny trano fonenany eny Faravohatra. Fa raha tsy tanteraka izay dia mazava ho azy fa nampiasa herinina raha zareo tsy matahotra an'izany izahay ka miantsonorom-pirenena ho vonona fa voatapitra amin'ny 24 heures malalaka ny Antananarivo, malalaka ny sehatra Ambohijatovo, malalaka ny sehatra Trézimé. Nanteran'ny mpitandron'ny filaminana androany manoloana izany fa misy ny lalàna sy fitondrana ara-dalàna rehefa ka mampianatra ny lalàna ny olon-drehetra eto Madagasikara ary tsy handefitra amin'ny fanakorontanan'izy ireo. Araka ny vaovao eno androany isan'ny tarika ny fidinana Andalambe Ramatoa Laura Valomanana sy ny ankohonany. Re ihany koa fanatitra taratasy fitarainana any amin'ny firenena mikambana momba ny tsy fanajana ny zon'olombelona tamin'ny fomba nisamborana Andra Valomanana ireo mpiaradia aminy. Nazava kosa nefa ny hevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena omaly manohana ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana manoloana ny fidirandra Valomanana tsy ny fampiarana teto izy ireo. Fa mbola mahakasika izay raharaha izay hatrany mandainga ary nitsoaka ny raharaham-pitsarana tany Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ireo mpikambana ao anatin'ny AV7 androany tsy nahazo alalana ary nandositra izany Marc Ravalomanana hoy izy ireo ompa no fandraisan'izy ireo aniny fanambarana Ravalomanana marikiny fanadidina hoentiny herin'ny Irina Rabary. Nandositra ny Afrika Atsimo i Marc Ravalomanana hoy ny AV7 tsy marina ny filazana fa efa nikatona ny dosie momba n'ity filoha teo aloha ity atsy Afrika Atsimo. Nanamporovizany ny teto Madagasikara vao herinandro lasa izay raharaham-pitsarana izay nambara ny farany teo teny Faravohatra fa efa nikatona rehefa milamina. Fa izaho mihitsy nangataka hoe tena alefasy ny fitsarana tena marina raha ilaina ka manana fahefana afaka mitsara. Avy ny AV7 na AV6 tsy problemako zany ho avy alefaso ny fanontaniana napetraka ny sud-africaine hoe aiza daholo ny information milaza fa tena nisy ny fanitsakitsahana ny statut de Rome. Vorotony zay tsy voa. Nitsatona tamin'ny talata sa tamin'ny labi lasa tamin'ny herinandro ny dossier zany AV7 zay nitory tany Madagasikara tany Sud-Afrique. Ompa arak'izany no fandraisan'ireo eo anivon'ny AV7 haniny fanabarana nataon'ny Ravalomanana iny. Ompa manoloana ireo ranandrika teto amin'ny firenena. Sy tokony handaingy amin'ny vahoaka malagasy tahaka ireny ny filoha teo aloha ary tokony hanaja fitsarana na ny eto Madagasikara na ny any Afrika Atsimo raha ny fanazavan'izy ireo. Voalohany aloha dia ompa aminay AV7 ny zavatra nataon'Andriamatoa Ravalomanana fa omenay anareo mpanao gazety ny procédure ary zay tena hoe mandainga ny filoha Ravalomanana teo aloha Andriamatoa Ravalomanana dia mandainga fa omenay anareo ny taratasy mbola fanenjehana azy hatrany Afrika Atsimo ary hoany rehefa tampy zao dia hoany amin'ny ambassadeur ny Afrika Atsimo zahay hitako marina ny antony zao raha zao fa tsy marina ny fazana Ravalomanana fa mikatony ny Afrika Atsimo. Tokony hiatrika ny fitsarana ary hiaro tena i Marc Ravalomanana raha manana rarina marina arovana fa tsy handositra ny fitsarana afrikanina tatsimo tahaka izao hoy ny AV7. Nilaza ny hidina Andalambe ihany koa izy ireo raha toka tsy misy toy ny raharaham-pitsarana momba ity filoha teo aloha ity eto Madagasikara ka isan'ny andrasan'izy ireo ny fanonerana ny fahavoazany izay efa nitakin'izy ireo ny fananan'ny Marc Ravalomanana farany teo.
Migadra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana any Antsiranana fa tsy araky ny filazan'ny mpitondra fanjakana fa milamina hoy ireo mpomba azy. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo araka izany ny amin'ny hamerenana azy any amin'ny toeram-ponenany etsy Faravohitra. Etsy ankilany nefa ny Prime Ministre Cool Roger nalazo io maraina io fa efa milamina ny filoha Ravalomanana. Tsy mbola voafaritra ny fotoana hijanona ity filoha teo aloha ity any Antsiranana. Ery ny hinarabary hatrany. Ny alamangingina tatsy Afrika Atsimo ny arivan'ny Alahady natery ny fiaramanidina tsy fantatra tao amin'ny seranam-piaramanidina Tsirabe izay nandraisan'ny fiara tsy mataho-dalana izay efa nitsena azy. Vao mangiran-dratsy ny alatsinainy no nigadina tao Faravohitra ary niseho vahoaka ny alatsinainy io ihany. Manapirofo ny atery ny fotoana ny alohan'ny nisehony tamin'ny mpiaradia taminy tetsy Faravohitra ny volombavany ny filoha teo aloha. Ny arivan'ny alatsinainy indray nentina nandalo tao Maivatanana, Mahajanga, Antsoy ary nigadina tao Antsiranana ny alan'ny talata lasa teo sy omaly alarobia. Io maraina io no tonga namangy azy tany an-toerana ny fianakaviany ary nahatonga tatitra fa laingy avokoa ireo voalaza ireo fa migadra i Ravalomanana any. Tsy azo vangina raha tsy eo anelanelan'ny amin'ny 7 hatramin'ny 4 ariva. Voasava tanteraka tsy afaka mitondra finday ireo mitsidika azy. Mihidy avy any anatiny ihany koa ny varavaran'ny trano nenany. Ny azonay ambara zany amin'izao araka ny tatitra azonay avany dia zao tsy amina résidence surveillée ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana fa ny azo ilazana azy dia migadra satria amina efitrano anankiray tsy mahazo mivoaka makaiza na makaiza ao ihany ny trano fivoahana dia ao izy dia amina condition insupportable izy zany tsy mendrika amin'ny filoham-pirenena azy le toerana asiana azy. Io maraina io anefa no mafisin'ny Prime Ministre fa milamina ity filoha teo aloha ity any amin'ny toerana nametrahana azy saingy mbola tsy fantatra kosa hoe mandra-paroviana no ametrahana azy amin'ny tobin'ny mpana Antsiranana. Mbola trop tôt zao itenenana zany. Mbola hojereny eo miadana tsy amin'ny fotsy miangatra amin'ny fahendrena ary ny zavatra voalohany ho priorisentsika dia ny filaminan'ny vahoaka satria io no tanjona voalohany indrindra dia ny romporompolo tapitrisa vahoaka eto Madagasikara. Inona no miandra Ravalomanana? Nilaza ny avy ao amin'ny ministeran'ny fitsarana fa efa nisy didim-pitsarana nivoaka momba ity raharaha Ravalomanana ity ka tsy misy ady hevitra tokony atao intsony. Raha mpitsy no tonga eto an-drenivohitra ireo fianakaviany namangy azy avy any Antsiranana ary anao tatitra amin'ny mpanao gazety. Ny ombonany rehetra hevitra treto dia ny hoe tsy niaran'ny herisetra ny vatan'ny filoha teo aloha. Tsy mitombona koa treto ny feo mandefa hoe manambana ny tokona tsy nakanina izy raha tsy tavaverina etsy Faravohitra. Famboly amin'izay pejin'ny politika izay hatrany tsisy ny fanovana governemanta ary efa manapa-kady arovan-tena manoloana ny sonim-bavam-bahoaka amin'ny faraka 20 oktobra ho avy izao ny Prime Ministre Cool Roger tsy namaly na dia fanontaniana iray kosa aza ny filoham-pirenena raha nokasaina anontaniana mahakasika ny fivoriana nataony sy ireo mpanolosaina omaly alina. Fanadina hoentiny eto Andretsilavo. Tsy aiza tena hevitry ny filoham-pirenena momba ny governementany amboarina sa ovana anolotra Prime Ministre sa tsy ny filoham-pirenena ity farany izay iarany tsikera maro samihafa ankehitriny. Fantatra fa misy fivoriana any andapa no mahakasika izany. Tsy naneho hevitra momba izany ny filoham-pirenena androany. Nentin'ny filoham-pirenena nanehoana fa tsy araka amin'ireo fianakaviana politika ny teo aloha ve izany valiteniny izany. Manana paikady hatrehanan'ny fivakivakisany vondrana parlementaire ASVM ankehitriny ny ekipa n'Amboditsirohitra raha ny fanazavana nentin'ny Prime Ministre androany. Tsy olana izany hoe ny Dr Cool Roger tsy matahotra latsabato fitsipaham-pitokisana ny governemanta amin'ny fivoriany ny anteny-meram-pirenena ny faraka 20 ny volana oktobra ho avy izao. Ny zavatra événementiel reny fa jerenareo ihany fa zany hoe géométrie L variable zany no naovana azy fa mbola tsy de mihaino io fa ny redistribution de carte fotsiny angamba no hitanareo reny fa mbola ho hiverina ihany ireo majorité resahanareo. Natery ny Prime Ministre noho izany fa tsy mbola izao no hanovana ny governemanta.
rehefa avy ny fotoanany a dia tsy mety atao ihany raha manivan zao araky ny teny présidany izy le hoe appréciation ny asany ministre tsirairay efa manao an'izany a. Ny fananana vondrana politika ivelan'ny parlementaire tahaka izao tetsy amin'ny Colbert Omaly Ariva ve no vahaolana hitan'ny fitondram-panjakana. Maro ireo mihevitra fa vondrana politika iraisan'ireo tsy manana olo-boafidy sy tsy tafita tamin'ny fifidianana raha niendriky ny sary tetsy amin'ny Colbert Omaly Ariva. Izay indray no ianteheran'ny ASVM Matsoatsy. Rehefa ametra-pialana hiala tanteraka ao amin'ny vondrana parlementaire ery vaovao avokoa ireo député 7 sisa tavela ny 1 ny volana Oktobra ho avy izao. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany kosa ny kandidao filoham-pirenena teo aloha Jean-Louis Robinson manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny manameloka ny fanakorontanana sy ny hevitra ampitsaratsarana ny malagasy ity mpitarika ny antoko havana ity ho azy. Fotoan'izao manatanterana ny fampihavanam-pirenena. Zora Kotindrina. Fanoerana ny fananganana ny vondrona MSA na ny miaro ny safidim-bahoaka ho an'ny ara-dalàna avy hatrany no nanomboan'ity kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha tiany fanambarany androany. Fampisaraham-bazana amin'ny malagasy ny zavatra toy ireny raha nambarany. Hevitra tsy ombonany amin'ny ASVM. Tena tsy miombon-kevitra amin'ireny izay. Amin'ilay hoe mana tsaratsara ke. Fa raha ohatra moa nisy hevitra tsara atao gamba dia azo jerena fa le manaratsara ka sy izay le fandreretana an'ilay afo tena tsy mety eto fa aloha tonitsika. Nanambara fa tsy nafantatra na inona momba ny fodindra valomana ny Jean-Louis Robinson. Raha nambarany tsy teto atoerana ny tenany tamin'ny fotoana io. Nanambarany fanohanan'ny fitondram-panjakana kosa nefa ity kandida izay notoanan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Maro ireo hevitra tsy iraisany amin'ny patron teo aloha io ankehitriny, indrindra ireo voalaza fa fiantsina nataon Ravalomanana ny alatsinainy teo momba ny andraisan'ny fitondrana. Tsy dia tena fahatongavan'ny président Ravalomanana loatra ozy ato ny olana fa le teny izay navoakany tamin'izy nanao conférence de presse tao Faravohatra. Iny moa ngamba mbola eti-po be takan'izany moa ny tena koa ngamba efa eny taona mahery ny tany Antsesy tany dia izay zavatra eny natonga an'ireny tsy maintsy reagira ny fitondram-panjakana amin'ireny satria tena ohatran'ny misy zavatra hoe fanozongozonana mihitsy ialoatran'izany. Fitadiavan-tseza ve izany no ambady izao fanambarana fanohanana fitondrana izao amin'ny mety sy ny fanovana gouvernement Tatsoatsy. Raha Jeivina, isan'ny fampiresaka tamin'ny mpikarakara ilay convention du 14 octobre izay saika ho karakaraina ny Dr Jean-Louis Robinson. Na izany aza, isan'ny nampilamina ny firenena ny faneken'ity farany ny voka-pifidianana filoham-pirenena farany teo. Re ihany koa fa isan'ireo anarana mety ho tendrena ho prime ministre ny anaran'ity mpanao politika ity. Ampivondrina ny hery politika rehetra izay no isan'ny tanjon'ny fivirinana tao tetsy amin'ny résidence Tournesol androany. Fantany napetraka kosa ho an'ny mpanara-baovao ny hoe maninona no mipoitra tampoka avokoa ny karaza-pivoriana tahaka izao amin'izao vanim-potoana izao. Vanim-potoana izay mapafana ny raharaham-pirenena fivoizana ny ampitsorona ny dina republikanina izay tokony baiko ny fihetsiky ny mpitondra firenena loha hevitra teto. Natao androany ny fakana hevitra momba izany. Ho an'ny mpanara-baovao hafa kosa dia tetika politika ahafahan'ny fitondrana manamafy ny fahefany am-pelantanany izay dina republikanina izay mendrika fifanarahana politika atao ivelan'ny parlemanta. Ho an'ireo mpandray anjara kosa tanjona ny fiarovana ny fampiarana ny endrim-pitondrana ara-drara ny hanatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona. Fanampanazavana. Izay dia mitarika ny olona manetsika ny olona mba handeha any amin'izay lalan'izay hoe tokony isy tsara tatana eto amin'ity firenena ity. Tokony aditsika menakavy fa tsy olona raina roa iady amin'ity fahatrana misy ity. Inona dikan'izany? Mila mamorona asa tsika. Aiza moa ny ahafahana mamorona asa raha ohatra ka tsy tonga eto mpamatsy vola na ny olona te hampiasa ny volany. Raha mbola anaty korotana dia averiko tsara tsisy olona ho avy. Fa manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena kosa ny vondrana afrikanina anafainganana ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena. Dingana tokony arahany izay hamaro toerana ny politika sy ny fandriampahalemana ary ny fanarenana ny toe-karem-pirenena io ny votoatin'ny fanambarana natao ny vondrana afrikanina sy ny ZADC androany tetsy Akorondrano sitraka Ravoniarsan. Na nandanjalanja trany ny teny navoakany azy ireo masy hovahiny tamin'ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety miditra ho mpanelanenana sy mpamono afo ny vondrona afrikana tao ireny fidiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara raha ny fomba fijerin'ireo mpandinika politika. Ny aiky ny masivoan'ny Afrika Atsimo fa satra ny toedra raha kehitriny saingy tokony hitadiny vahaolana amin'izany ireo hery velona rehetra. Ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena no sosokevitra aroson'izy ireo amin'izany. Et nous voulons bien sûr la stabilité.
tanjona tratrarinay sy ny filaminana trano sy ny fampandrosoanany Madagasikara manasan'ireo ankolafika rehetra sy ny malagasy tsy akanavaka izay andraindraikitra sy ho tony manasa ireo mpanao politika rehetra izay ny tompony ndraiky mpanjakana ifandinika sy eritreritra amin'ny famaranana ny tondrozotra indrindra fa ny fampihavanana. Notamment la réconciliation nationale. Inona no andrasan'ny vondrona afrikana sy ny sadek amin'izany? Ny fanatanterahana ny andiny rehetra amin'ny tondrozotra no nambarany nisy olotena manokana ny filohan'ny komision'ny vondrona afrikana ny tokony imasoana. Tokony hafaingan'ny filoham-pirenena ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena raha ny fanazavany. Namafisy ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo fa dingana amin'ny fampihavanam-pirenena ny fahatongavan'ny filoha teo aloha anomboan'ny fampiresahana. The irregular return of President Ravalomanana. Na tsy ara-dalàna aza ny fidiran'ny filoha teo aloha teto Madagasikara, efa izay ny zava-misy. Dingana manaraka angamba ny fandraisana izay fiverenan'ny filoha izay ho toy ny fanomboan'ny fifampiresahana. Fomba iray ho an'ny filoham-pirenena ampisehoana amin'ny fampihavanana izay fiverenan'ny filoha teo aloha izay anomboana ny fifampiresahana. Of the return of Marc Ravalomanana in the context of national reconciliation. Ho an'ny fiadidian'ny Repoblika izay araka ny nambaran'izy ireo fa nasaina manokana hanatrika n'ity fihaonana ity ny maso ivoan'ny Afrika Atsimo sy ny mpanao gazety mbola sarotra ny firosoana amin'izany fampihavanam-pirenena izany. Fampihavanam-pirenena izany ny filoha efa namerina an'izay hoe 20 taona zay rafarafakeliny no efa niezaka itsika teto Madagasikara nisy ny krizy ny famezivezy teto samy niezaka izay ampilamina ny firenena. Io zany tsy vita ohatran'izao fotsiny hoe tenenina hoe andao atao ny fampihavanam-pirenena dia ho atao fa tsy maintsy ny rehetrarehetra no mandray anjara sy manana anjara. Aza hoe zany fihaonan'ny filoham-pirenena sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izay hoe fampihavanam-pirenena zay. Efa ao anatin'ny laminasa daholo zay ary amin'iny lafiny manokana iny angambany dia ny filoham-pirenena sy Andriamatoa Ravalomanana no tena mahafantatra an'izay. Nanamafy ny fisian'ny fifanarahana avo lenta mahakasika ny fiverenana Ravalomanana ny fomba firesaka ny maso ivovahiny androany. Fampihavanam-pirenena tahaka ny ahoana no tian'izy ireo atongavana. Ho an'ny mpanara-baovao maro misy amin'ireo firenena vahiny no te amerina ny Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Faraky ny voalaza ao amin'ny andin'ny 410 ao amin'ny lalam-panorenana milaza ny firafitry ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nantanteraka ny fianianana io maraina ireo mpikambana roa avy ao amin'ny CSM ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara sy ireo solotena roa avy amin'ny anteny meram-pirenena izay vao novidina ny faharoa ny volana aogositra farany teo. Ireo solotena avy amin'ny anteny meran-doholona izany sisa no tsy mahafeno ity androm-panjakana ity ireo loholona izay mbola miandry ny fifidianana kominaly ny fifidianana azy ireo. Dia izay ihany koa ny dirantsika eo amin'ny pejy ny toe-karena isan'ny asa mety antoka ny hoavin'ny toe-karena eto Madagasikara Tsoatsy ny fikirakirana ny teknôlôjia ny serasera orinasa madinika efa maherana ny 500 no nitsangana teto Madagasikara ary misehatra amin'ny tontolo io hatramin'ny taona 7 azo rorotina tsara amin'ny fampiakarana ny toe-karena eto amintsika izany raha nambara ny mpikarakara ny hetsika fampihaonana ireo tanora mpandraharaha na ny Carrefour des jeunes entrepreneurs androany fanadina hoentin'ny Zorakotindriana. Hatramin'ny taona 2012 orinasa efa mahery 400 no niforona vokatry ny fikirakirana ny teknôlôjia ny serasera. Isan'izany ny famoronana ity karazana kilalao malagasy toy ny fanorona ho an'ny finday sy tablety ity. Mpandraharaha tanora vitsivitsy no niketrika azy. Ho azy ireo tsy sarotra miditra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana toy izao. Efa misy eto Madagasikara ny fampianarana mikirakira ireo teknôlôjia ireo. Amin'izao fotoana izao aloha tena mahita hoe tena mivoatra be mihitsy ny ankizy amin'izao satria ny ekipanay izao tonga dia ekipana développeur sy game designer gasy daholo avy amin'ny fianarana teto Madagasikara teto ihany. Izany hoe zany efa manana niveau ilay ankizy juste hoe ny anona fotsiny no ilainy ny olona rehetrarehetra ange samy manana niveau daholo efa ny je dirais pratique ny tena ilaina izay hoe zareo efa manana ilay pratique zany dikan'izay fa fahita hoe avy lenta raha isan'ny teknôlôjia ny azakazahany rehetra teto Madagasikara tamin'ny taona 2010 tany ny vata fahitalavitra efa any amin'ny finday avo lenta sy ny tablety kosa izany amin'izao fotoana izao. Raha ny vinan'ny mpikirakira ireo teknôlôjia afaka efa taona any ho any dia anana smartphone na tablety avokoa ny tokantrano tsirairay. Sehatra azo irosoana anarenana ny toe-karena malagasy araka izany ny fikirakirana ny teknôlôjia ny serasera izay.
Ny orinasa antiky moa zany zany indrindra ny orinasa mandeha foana nandavataona raha nahitatsika zao hoe nisy fotoana nisy olana teo amin'ny lafin'ny akovasin'ny tarany amin'ny sehatra asa le mandray mpiasa maro be reny mifoaka asa be ny sehatra asa antiky ihany koa dia mifoaka asa be satria ao anatin'ity resatsika eto dia misy ny atao hoe call center misy ny atao andreo business processing outsourcing ireo BPPO misy ihany koa ny sehatra asa toy ny famoronana logiciel sy application mobile misy koa ny création na site internet sehatra asa be dehibe ireo ary mahavoangana mpiasa maro dia maro dia maro amanarivony amanarivo mba tsy tenenako hoe amanetsiny. Orinasa madinika 10 eo eo no tanjona atsangandreo mpikarakara aorin'izao 2 andro hikarakarana ny hetsika izao. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray vaovao mahakasika ny toetry ny andro raha manodidina ny 17 degré teo aloha tato anatin'ny herinandro izao dia tafakatra hatramin'ny 2 degré ny hafanana rehefa amin'ny atoandro eto andrenivohitra izany hoe tamin'ity herinandro ity no niova tanteraka ao anatin'ny toetrandro lohatao siky maro ny fiantraikan'izany eny amin'ny fiarahamonina ary maro ny torohevitra ara-pahasalamana izay tsy maintsy tandremana ankehitriny hisoroana ny karazana aretina sy ny fanelingelenina ny mpiarahamonina. Fanatetiny. Maina ny atmosfera ary fiatraikany fiovaovan'ny toetry ny andro ny fiakaran'ny hafanana tahaka izao. Raha ny tokony ho izy herinandro mialohan'ny fotoam-pahavaratra no tokony hisy hafanana manevikevoka tahaka ny misy ankehitriny. Somary lasa loha nefa izany mbola itony hafanana be ary ny rotsakorana no ampiana kely izany. Ho an'ny andro vitsivitsy ho avy dia tokony mahazo rotsakorana tsika tsy dia betsaka akory fa tokony misy rotsakorana zany ohatra hoe manomboka rahampitso. Ny maripana aloha zany zao dia mananika hatrany amin'ny 2 degré raha ho an'ny avoatany zany 2 degré zany tena mafana. Ny ambany indrindra zao dia manodidina ny 17 degré Celsius. Na izany azy tsy mbola mahafeno ny fepetra azo izoka tsy nazo canicule ny mitranga eto Madagasikara. Mbola midina ambany 14 degré ny hafanana amin'ny alina raha toka 18 hatramin'ny 20 degré ny hafanana amin'ny alina ny ivelany amin'ireny vanim-potoana ny canicule ireny. Tsy mbola mihoatra ny 7 degré ihany koa izany amin'ny atoandro raha toka efa mahatratra 7 degré ny hafanana ny Antsohi. Manampitrotraka amin'ny hafanana ankehitriny ny fahatapahan'ny rano amin'ny toerana sasany. Miteraka olona be lehibe izany ho an'ny mpiarahamonina isan'ny mateti-pitranga ny fofona amin'ny toerana imbonana toy ny any am-pianarana sy ny anaty fiara fitateram-bahoaka. Tena mitsika hoe andana maro makany andoha rano makany andoha asa. Sarotra amin'ny tena olona satria indraindray ny olona zany raha tenenao dia tezitra. Ireo olona marefy izany hoe ny ankizy sy ireo nahazo taona no tena tsy mahazaka ny hafanana. Amin'izao vanim-potoana izao mila mitandrina amin'ny fahadiovan'ny sakafo sy ny vatana. Tsempoka ny vatan'ny olombelona mamoaka atsy ambony dia mirongatra koa ny areti-koditra dia miakatra izy io ny tahany izy io hitanay aty ato zany rehefa mafana ny andro. Farafaratsiny zany mba indray mandeha hoe isaky ny atory. Indrindrandrindra moa ny voankazo efa manomboka tonga ny manga vitsy no manasa an'ireny voankazo ireny. Efa izy ireny mila sasana amin'ny savony mihitsy dia kobanina amin'ny rano madio. Araka ny tarehimarika eny amin'ny toeram-pitsaboana sy tsy miankina vitsivitsy nanotaninay, miakatra ankehitriny isan'ireo tsy salama vokatry ny tsy fahampin-drano amin'ny vatana nefa tsy mahalala akory fa ny tsy fisotroana rano no antony tsy fahasalamany rano fenitra. Ahafahana misoroka aretina maro ny fisotroana rano 2.5 litatra isan'andro na mafana mangatsiaka ny andro. Vaovao mandizina ny fahasalaman'izay hatrany olona roa indray izao no fantatra fa namony ainy no ny aretina pesta any amin'ny distrika ny Tsorono Mandidy raha toka efa tafakatra 17 zany ny volana febroary farany teo. Fotoanan'ny pesta ny vanim-potoana misy atsika amin'izao fotoana izao ary mila fandraisana fepetra raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Etsakila nanomboka ny talata farany teo hatramin'ny androany misy ny fivoriana izay tanterahiny ministeran'ny fahasalamana miaraka amin'ireo ministera maro hafa amin'ny fametrahana hipaikady hoentina miady amin'ny tao amin'ity taona ity. Fanadina hoentiny Michel Ranardzon. Mahery ny 500 ny olona voan'ny pesta eto Madagasikara isan-taona nanomboka ny taona 2010 hatramin'ny taona 2012 raha nitatitra avy amin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ny distrikan'ny Tsorono Mandidy, Betafo, Ambohidratrimo ary Ankazobe hatreto no fantatra fa hiparitahan io aretina io eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny volana septambra teo 2020 no trangana pesta tany amin'ireo distrika efatra ireo. 9 no maty tany Tsorono Mandidy, 2 tany Betafo
Taitavo, raitany Ambodra Atrimo ary enina kosa tany Ankazobe. Aretina azo avy amin'ny kaikitry ny parasymbolavo ny pesta, ny avretrana amin'ny ankabeny no fototra voalohany mampirongatra azy. Vanim-potoana ny pesta ny misy antsika amin'izao fotoana izao, vanim-potoana mahamaina ny andro sy mahamando azy ihany koa. Izany hoe fotoana mampirongatra ihany koa ny bibikely toy ny parasy izay mety mamindra pesta. Misy araka izany ny fepetra farafakely ny tokony ho raisin'ny tokantrano tsirairay, entina miady amin'io aretin'io raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Amin'ny famonoana ny voalavo sy eto izany dia marihana tsara hoe vonoana ny voalavo amin'ny alalan'ny pozina mahafaty azy mba le tsy mahafaty azy any anaty lavaka fa satria raha maty any anaty lavaka izy dia mitsoaka daholo ilay parasy dia makany amin'ny olombelona indray fa vonoana ny voalavo amin'ny alalan'ny pozina izay mahafaty azy eo ny eo dia manao ihany koa ady amin'ny bibikely parasy zany hoe miaraka ireo anankiroa ady amin'ny voalavo sy ady amin'ny parasy. Zay zany no tokony ataony olona tsirairay tokantrano tsirairay ny fokotany mamono voalavo sy mamono parasy. Dératisation et désinsectisation miaraka ireo. Mivory ireo tompona andraikitra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana nanomboka omaly hivoaka tsy ho elintsondra ny fanazavana azo ny paikady entina miady amin'ny peste eto Madagasikara. No ny toetra rara politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, hovahintsika raha ampitso ariva aorian'ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny fandarana amin'ny kolo-hevitra ny Front National ny HVM Rivo Rakotovao, ny sombam-bahoaka tsy miankina sy teny Andriana Soloniaiko, ny sombam-bahoaka Mapary Brunel Razafiny Tsiandrofa ary ny sombam-bahoaka ny Mouvance Ravalomanina Mamra Johnson. Ny toetra raha-pirenena mafapana ankehitriny no resahana amin'izany ao anatin'ny fandarana io izay iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Fanakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ny ity hariva ity tahaka ny mahazatra maresaka avy any ivelany mihazakazaka ny ady amin'ny valanaretina Ebola tsy voafehin'ny Etazonia intsony ny fiparitany ity valanaretina ity izay efa nahafaty olona manodidina ny 504,000. Fantatra fa mandray fitsaboana any amin'ny hopitaly voatokana ihany koa ilay mpitsabo mpanampy nandray ilay teratany liberiana maty ny Ebola tao Dallas herinandro lasa izay. Taorian'ny Etazonia sy Grande-Bretagne ny firenena Frantsay indray izao no nanamafy ny fivezivezena amin'ny serana mpiara-manidina. Fanadidina teo amin'ny sary ny France 24. Manaporofo ny tsy fehezany ireo fepetra amin'ny fiatrehana ny valanaretina Ebola ihany koa Etazonia. Ny fandraisana ilay marary teratany liberiana namony ainy herinandro lasa teo no nahazoan'ilay mpitsabo mpanampy nikarakara azy ny otrika aretina Ebola. Tranga faharoa taorian'ilay teratany Espanyol izay nahazo ny otrika aretina ihany koa noho ny fikarakarana marary ny Ebola. Efa natoka-monina mandray fitsaboana sahazazy moa ity teratany Amerikana ity ankehitriny. Miorkoditra Etazonia, misy ny fivoriana vonjimaika iarahana amin'ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama ijerena manokana ny fiatrehana ity valanaretina mandripaka tsy mbola nahita panafody ity. Etsekelan'izay, mihetsika ihany koa Eropa. Efa misy ny fivoriana iarahandreo minisitra ny fahasalamana avy amin'ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona Eropeanina. Raha ny fantatra dia andrasana amin'ity fivoriana ity ny fanapahan-kevitra iraisana amin'ny ady amin'ny fianaky ny Ebola. Ao Frantsa, misy ny fametrahana fanaraha-maso entitra amin'ny fivezivezen'ny mpandeha amin'ny serana mpiara-manidina irasa-pirenena. Voakasika izany manokana ireo sidina tonga avy amin'ireo firenena voakasika ny Ebola ankehitriny. Ampiarina manomboka rahampitso ity fanaraha-maso ny mpandeha ity. Afaka 5-20 minitra no anarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay, ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.